assez voafiltrany tonga dia le mamasika be regny. Ilay misy tandroka regny. Live. Za tsy mahay misy tandroka zany. Ya, afaka mampiditra anankitelo ony a amin'ny live. Bonsoir daholo. Bonsoir. Iresaka sujet kely anankiray tsika androany a dia resaka fivavahana. Avavavaka mintsika tamin'ny maraina lana. Resaka fivavahana. Bonsoir, bonsoir. Efa ela be tokony ianao an'ity vidéo ity fa mbola manontany tena ihany satria tsy tiako le izy anindrina ny malemy fanana ohatran'izany. Somary masitsika kely androany resaka fivavahana. Ny tanjontsika moa dia tsy inona fa ny fitiavana te handroso. Izay ihany amin'ity page ity. Normalement izy tsy tokony misy idiran'ny fivavahana satria resaka asa. Kanefa ny androany dia ampidiriko kely satria misy idirany mihitsy le izy satria lasa toe-tsaintsika tsika koa le fivavahana lasa atao fitaovana amin'ile izy dia mba hanasarahana an'izay sy hampazava an'izay dia hitondra fanazavana kely androany. Mifavaka be daholo moa zany ny olona rehetrarehetra indrindra ao Madagasikara. Mifavaka be daholo tsika. Faly mihitsy tsika vao atao an'izay zavatra izay. Mba andrasana maromaro kely. Anisan'ny fitaovana anankiray izay possible antony tsy mampandroso atsika zany ny fivavahana raha ohatra ka tsy haintsika mitondra anazy. Ka izay mihitsy ny antony iresahantsika aminazy androany mba ahafahantsika hoe manova izay azo tokony hovaina. Ary afaka misy miditra ihany koa raha ohatra ka misy manakolazaina endrasana kelikely dia atomboko amin'izay. Coucou. Bonjour, bonjour daholo. Nandeha ho azy le telo. Feno sekonte dia atomboko. Coucou, tonga soa hariva daholo. Coucou daholo, bonjour, tonga soa, bonsoir. Bon, tomboko angamba fa satria manjary taraiky loatra. Araka ny loha hevitra efa hitantsika dia androantsika hiresaka loha hevitra anankiray momba ny fivavahana izay efa nampanantenako anareo mbola izy fotoana hiresaka momba an'izay hoe ahoana marina, rinona marina ny atao araka ny hevitro sy ny fitarihan'ny fanahana zany. Eny samy manana ny filazan'ny fitarihan'ny fanahy azy samy milaza mahay mamaky baiboly sy tena feno fanahy sy tena mahay be daholo fa na izany aza tsy manakana anahy hiteny ny hevitro izay. Ny tena antony manery anahy aloha voalohany indrindra hoe mizara antsika eto amin'ny page dia tsotra be hoe tafalatsaka anaty lalina loatra Madagasikara indrindra itsika malagasy ary misy toe-tsaina maromaro izay antony
mety tsy mampandroso antsika ary mety hovaina ka izay mahatonga na memeny eto amin'ny page eto foana. Ary anisany isian'ny page Keke Bevara ihany koa mba ahafahana hoe impressionné moa zany, ahafahana hoe ana moa zany milaza zany teny gasy ohatrany hoe ahafahantsika zany ohatrany hoe makataratra hoe ahoana ny asa, ahoana ny fomba fatao raha te handroso, ahoana ny atao amin'ny asa, inona ny toe-tsaina tokony ananana. Zay ny antony tena nanokafako an'le page Keke Bevara. Nefa ny ao anatin'izay be dia be ihany koa zavatra tokony ahitsy satria tsika efa tafalatsaka lalina. Rehefa tafalatsaka lalina tsika dia mitondra ny anjara briky na dia kely fotsiny aza mihainao zay eto amin'ny page. Dia mahafaly anahy no mizara anareo an'ity tsy voatery hafaly be an'ny olona rehetrarehetra izy ity fa zaraiko ihany aloha zany satria za tsy hoe manao an'ity page ity mba azahoako tehako amin'ny olona fa mizara dia izay mandray izay tsy mandray dia tsy maninona. Ny fivavahana ozy izy dia mety anisany antony anankiray sakana anankiray mety tsy hampandroso antsika indrindra tsika malagasy. Tsika ve tsy gaga mba efa nametraka fanontaniana ve hoe presque 4% malagasy mpivavaka daholo ataoko hoe 80% ary tena feno fiangonana ary izay fiangonana rehetrarehetra vao miforona dia mahazo olona be daholo. Fa maninona nefa tsika migisitra sy farany rambony dia efa mba nisy ve nandiny tena hoe tena mandeha amin'ny tokony izy ve zao zavatra ataontsika zao, tena mandeha amin'ny tokony izy ve zao fivavahana zao, misy ve le Andriamanitra mihaino sa tsisy le Andriamanitra mihaino. Tsy toriteny androany sao dia misy gaga mantsy mahita hoe toriteny indray tsy toriteny ity. Fa raha fahita hoe tsy mety le izy tsy tokony tohizana fa tokony ianao mba makasaina mandinika marina sa tsy marina fa tsy hoe tia nitaritany ray aman-dreny ity zava-misy eto Madagasikara dia arahana fana le fivavahana na dia hoe entina makany akady aza. Za tsy miteny aza mivavaka, za koa mba mivavaka ary tena manohana mivavaka. Fa le fomba fitondrantsika malagasy anazy nitako hoe diso ary tena hoe meko tsiny manokana ireo olona mitarika fivavahana, ireo olona izay mahalala tsara ny zavatra ataon'izy ireo izay ohatrany hoe karazana mamerivery an'ilay malagasy efa manitra dia ararotina amin'izay zavatra izay dia noho izany izay tian'izareo dia afaka atao. Anomboako anazy angamba dia hoe tsy mety le fomba fivavakitsika izay mamorsy an'Andriamanitra hampandroso amin'ny Madagasikara, mamorsy an'Andriamanitra hampandroso ny fiainantsika. Tsy ohatran'izay le izy. Zavatra roa samy hafa be ireo. Ny anankiray fiainana ara-panahy, ny anankiray fiainana ara-nofona. Jesosy ary tonga tetỳ tany dia niteny fa tsy ho avy hamonjy antsika amin'ny ara-nofontsika izy fa ho avy hamonjy ny fanahy. Ary maninona nefa le izy atao mifampiankina. Marina fa hoe mila mifampivavaka sika mba ho sitrana. Marina fa zavatra rehetra dia hoentina mbavaka fa le izy lasa mivoana. Lasa ohatrany hoe le fivavahana sisa ny anteherana dia miandry miracle, miandry ohatrany hoe fitahian'Andriamanitra mba hampandroso fa lasa ka miasa le malagasy. Dia avy da hoe dia ny problème dia manomboka any amin'le fitondrana mihitsy mahatonga le toa dia hoe ndao hivavaka dia amin'izay mandroso. Fa maninona raha miasa? Zay zany question. Maninona raha mba misy fanengana, misy fiarahana be ohatran'ireny fivoriana hoe ndao hivavaka ao amin'ny firenena fa juste hoe fampianarana, fanenganan'ny tanora hiasa, fanenganan'ny tanora mba hoe zao avy ny zavatra azo atao izay olona mahay hoe zao. Za zao ohatra hoe mahay resaka salon dia zao ny zavatra atao ahafahanao manangana, ahafahanao mahay mba azahoanao vola. Maninona tsy izany ny atao lehibe atao ohatran'ireny. Za tsy manakana ny fivavahana ao amin'ny firenena ohatra na fivavahana ao amin'ny olona fa le izy lasa fianteherana. Eo ihany koa le olona le mpitondra fivavahana efa hita zao fa mpandainga daholo ny ankabetsahany, efa hita zao fa mody manao mpaminany sandoka zavatra efa misy ihany ny lazaina. Ianao io ekeko ianao io ianao io zao mananjanaka ianao io manana zafikely ianao io ho any andafy ianao. Jerena le olona tsy lasa ny andafy koriny. Ekenao hoe ny tenitenenina dia fahefana ary manova zavatra. Niasa tamiko izay ary nety tamiko. Fa tsy hoe monotone be dia zay daholo ny atao. Dia lasa le kristianina amin'izay. Tena problème le olona amin'izay isika malagasy izay lasa mijery hoe
aiza misy fiangonana manome fitahina mitsodrana dia lasa iny ny roarana be satria lasa ny ara-nofo no mamaiky. Raha ianao andeha hivavaka ny ara-panahinao tokony mamaiky anao fa tsy ny ara-nofonao. Ny ara-nofonao dia mesahy ianao dia mihinana. Zay ny tenin'Andriamanitra tsy miasako izy tsy hihinana. Fa tsy hoe aty fiangonana ary io misy mpaminany dia mirohatra ny daholo misoratra be mpaminany apôstôly avaiza apôstôly avy amin'ny izy dia mirogatra ny daholo nanao fahagagana mba fantatrareo hoe fa marina daholo ireny fahagagana ireny. Anao fa rehefa mivavaka taminay tsy maintsy tafita amin'ny anaran'i Jesosy. Fa nga izy ty forcena ohatran'izany. Miezaka ianao, mivavaka ianao mba ho ambin'Andriamanitra ny zavatra ataonao rehetrarehetra, hampahery anao ekeny zay. Fa tsy hoe mivavaka ianao dia tsy maintsy tafitra na tsy hanao ninina ary ny tena problema dia ity. Ny tena mahafetsy le pastera sy le tsy pastera ihany fa mpitondra fivavahana fetsifetsy. Ianao dia andevoziny mba hivavaka fanafana tsy ho tapaka isan-kalahady ahafahanao manompo azy mahatonga anazy hiantso anazy hoe raby eo anindraindra anazy. Dia ao anatin'izay zavatra ianao vao tapaka tsy mivavaka dia efa fanameloana be ny azonao kristianina. Fa ohatrindray tena efa verany amin'ny afo be ireny ianao nefa tsy izay mihitsy ilay izy. Na Jesosy ary tsy mbola nanameloko anao amin'izany. Amin'izay ianao mantsy rehefa mivavaka foana dia lasa manompo anazy ianao ary lasa mandrotra karakitra anazy ianao. Ary ianao ve tsy gaga isika terena andofa folo-karena nefa izy aza tsy mandofa folo-karenana ary mba efa nametra-panontaniana hoe makaiza le fahafolo-karena mba mahandry avy ny saindre mpitondra fivavahana mangorona vola mpivavaka efa hita fa mahantra tsipozipozy mampalahelo mbola terena mamezy tiafana mihitsy zay mandofa folo-karena maromaro mba raha olona tena manana an'Andriamanitra matsaro marary ny tena le olona tokony ho ampianao indray no lasa ataonao fitaovana azahoanao vola mba hamelomana anao efa mitafotafo. Tsisy mahasamy hafa an'izany amin'ny mpanao politika, tsisy mahasamy hafa an'izany amin'ireo mpitondra ireo. Dia lasa ohatr'izay le fivavahana dia le kristiana koa amin'io dia ie oke dada oke papa. Za tsy manana dadan'izaniza zany. Andriamanitra ihany ny dadako dia ny papako. Fa ny antsika rehetrarehetra izay olona mandalo rehetra lazaina dada ilaina ny raim-panahy ekeko izay. Fa za manana raim-panahy hitako hoe mampianatra anahy fa na izana izy ary tsy tiany izany trotsoana dada zany tsy hoe amin'ny anarako ozy izy. Satria nao an-tsapany le fanetretena ao anatiny. Misy fanetretena tsy te hanararoatra ny kristiana. Na i Paoly aza ene. I Paoly aza ny asa. Manana fahefana ozy izy aka aminareo. Manana fahefana anaovanareo cotisation ivelona fotsiny amin'ny volanareo fa saingy tsy nanao an'izay fa ny asa amin'ny tanako ny asa amin'ny heriko rehetrarehetra satria tsy te hampitondra zioga na kely kory aza anareo. Fa isika kehitriny mora adaladalay mpitondra fivavahana be dia be amin'izao fotoana izao. Andao anao an'izao dia mieritreritsika fa amin'ny fotoana manangan-tanana Jesosy dia rehefa miala dia tena hisokatra amin'ny fiainana dia tena rehefa jerena fa ny eo ihany ny eo. Raha ireny vavaka nataontsika ireny tsy tokony hatr'izao intsontsika. Noho izany asa fangaro le ara-panahy sy le ara-nofo. Ny ara-panahy dia ny fanamvonjeny ny ara-nofo dia nofo no mila mihinana. Noho izany miasa aza manaiky andevondevozony reto mpitondra fivavahany tsy aty misy fahagagana aty ohatrohatran'izao. Miasa rehefa manambola ianao afaka mitsabo tena rehefa marary mivavaka iny rehefa miny ianao sitrana foana na tsy makany am-piangonana ary. Za tsy miteny aza mandeha hivavaka tsy mandehana mivavaka fa le toe-tsaina ho andevoziny le olona mihitsy mila ialana. Toe-tsaina zany zavatra mino maromaro fa na i Jesosy Kristy aza teto tamin'izao andro zao tsy hanao an'izay antsika kristianina mihitsy izy tsy hampitondra antsika eta mavesatra ohatran'izany Jesosy satria efa noentiny daholo ny entantsika rehetra hatramin'ny fahotantsika. Ka mino fa na izy Jesosy Kristy aza tsy hiteny antsika tsy maintsy zao. Vavaka ianao mahatsapa hoe tokony hivavaka andra fa tsy rehefa tsy mivavaka dia melohana. Asiny le olona mody safosafona kely loha ohatran'izao raha manao an'izao ianao manaova fa folo-karena be ohatran'izao voafitaka.
anka lasa manandevo fivavahana ry zareo lasa ambombony ry zareo lasa tsy hoe mialina ny zareo lasa ambombony tsara zany raha lasa ambombony amin'ny fivavahana izy aloha koa raha mijery an'izay toy izay amin'ny fangalarana fa le kristianina miantehatra fa ao amin'izay misy ny fiainana nefa ny tsy any le izy zay no tiako atritraterina le fivavahana ara-panahy fa tsy aro-anofo ka tsy tokony afangaro aza manaiky fitafitahana zao mpitondra fivavahana be dia be miforona etsy gauche droite eny fa na dia ny fivavahana lazainao ihany koa rehefa fivavahan-drazana tsy hitonana ara-piangonana mitovy daholo mitovy tsisy valaka daholo reo business daholo ny fivavahana zany kory tsy miteny ratsy zany afaka mivavaka ianao afaka mamenao raha manana afaka mamefa folo-karena ianao ampanompon'Andriamanitra afaka mame zay tianao anao ampanompon'Andriamanitra fa le ianao fitahana mihitsy tsy tiako le ianao hoe fitahana hoe mody manao an'izao amin'izay mahazo an'izao non tsisy azazy za tsy mba mpanofa folo-karena fa za tahian'Andriamanitra foana rehefa te anao manao rehefa tsy te anao manao rehefa te hivavaka mandeha rehefa tsy te hivavaka tsisy afaka mandidindidy anazy zany za tsy andevondevozy zany koa tsy maintsy ery mivavaka fa tsy maintsy ery koa vavaka non zay hivavahako amiko rehefa fiangonana rehetrarehetra amiko mitovy daholo tsisy marina na dia iray ary fa fotsiny tsy mahafo ny fiarahana mivavaka ary koa reny no namana kristianina dia erahana fa tsy maintsy ery amin'ny fiangonana ary ianao vao mahisy fitahiana tsy maintsy ary misy fitahiana zay azahoanao hoe mpanahy fotsiny andianana zay zao tiako eto ary tsisy fivavahana be dehibe izy afahanao mpisafidianana fa zay misy hoe nivavahana mandeha misy an'izany dia za tena hirigirina zao mihitsiny fa mampahakaizanao moa iny fivavahana mahiringirina ianao religion iny na Jesosy tsy mbola niteny iny ny tena fivavahana marina tsy misy proof manamarina mihitsy iny ny tena fivavahana marina i fivavahana hiringirinao io fa isika rehetra dia mivavaka ary mino ny zavatra tsy hitatsika zay fotsiny ary rany tsy any anaty fiangonana hoe atsy satria mbola tsy nisy fanamarinana an'izany mihitsy hoe tia marina na tia ny diso rehefa ohatra ianao tia hanangana fiangonana manangana ho anao fa aoka aza atao fitaka misy an'izany mody mavita mamorona lainga mihitsy hoe za tamin'ny alina nanofy nahita an'izao za ianao dia ho lasa ohatra an'izao marina ve zany sa efa nomanina reto any ambadika tany le izy nitetika le olona mantsy dia ny olona mitady zavatra hoe amba anindraindrana anazy ka any ny ahitany lalana dia any izy manararaoatra dia le kristianina zay efa trotraka ho fiainana ka mora dalaina dia lasa roboka daholo dia lasa manevaeva olona aza manevaniva olona zany Andriamanitra rery ihany no mena voninahitra amin'ny zavatra rehetrarehetra tsara mifampi-respect tsara manaja olona tsara dôlodôlo mitia olona fa misy neny sasany efa trop loatra na iny olona iny zany efa hita zao fa diso iny olona iny dia mbola fanatika ihany hita zao fa mandainga zao le pastera na le apôstoly dia mbola lazaina fa marina ihany dia lasa mitsangana vavolombelona mandainga satria efa voasasany loha dia mampalahelo nefany zay zavatra izay dia anisan'ny fitaovana anankiray izay tena hoe mampikorosofahana amin'ny fiainantsika malagasy satria lasa metehatra fotsiny amin'ny miracle lasa metehatra fotsiny hoe hivavaka dia ho tafita miandry mpamonjy efa tonga Jesosy efa tonga efa ela be miandry mpamonjy mandra-pahoviana tsika hamonjy an'ity fiainantsika malagasy ity fa manenontsika raha mijoro miasa na ny ten'Andriamanitra aza miteny fa zay tsy miasa aoka izy tsy hinana manina raha ampiasana io loha io manao business manao zavatra rehetrarehetra fa tsy hoe mpivavaka aty dia hiandry karama foana fa tsy hitady zavatra mampandroso mihitsy manaraka izany mbola resaka momba ny politika kely indray na tsy mahay politika aza fa resaka fivavahana sy ny firongony sy ny ary ny tena problème amin'ilay fivavahana koa anankiray dia ity satria tsy fantatry le kristianina hoe efa nentin'i Jesosy Kristy ny heloka rehetrarehetra ary tsy fantatry le kristianina hoe izy mamela ny zavatra rehetrarehetra dia ampitondrany zareo eta mavesatra sy dioga mavesatra amin'izay manaovana ianao fahotana kely eo fa fanamelohana afiry eny mahazo anao amin'izay fotoan'izay mantsy ianao rehefa hoe matsapa tena meloka dia amin'izay ianao tsy maintsy miezaka ianao miaraka miconnecte amin'ny zareo foana miaraka amin'ny zareo foana amin'izay ianao mba masina
fa ngay za le mahamasina mifiraisana amin'ny Jesosy Kristy mahamasina ary finonao azy izy no masinao anatinao fa tsy hoe rehefa ohatra ianao ka tsy vavaka kely dia melohana na nisy ataovy misy fahotana kely hitan'ny zareo eo ataovy misy fahotana kely hitan'ny vavaka ireny eo fa izy menakavy miara-manameloka anao nefa ny zareo mangalatra ny volanao isan-kalahady isanandro izy ireo tsy matsapa ny tena meloka fa matsapa ny tena normal zany mihinana ny volanao ny galabany tsisy mitsara azy tsisy mahita ny zavatra ataony fa nefa ianao manaova fahotana kely efa hitany amin'ny atsipiriany za taloha mba mpivavaka mpitory temy be ary mpitsaratsara ren'olona reny aho zay hitako manao fahotana fa nialako zany satria ratsy tsy sitrapon'Andriamanitra aizako izahako ndray ny ampitondra zioga mavesatra n'le olona ho taritina ho ao amin'ny Jesosy Kristy tsy mety aminahy natsaniko ampy ara fa mitory fitiavan'i Jesosy miditra anaty fanjakan'Andriamanitra izy Jesosy amin'izay mianatra izy mahafantatra ny tsara sy ny ratsy ary afaka miala tsikelikely amin'izay azony atao fa tsy hoe zahako mody ampitondra heta mavesatra hoe ianao very ianao raha tsy manao an'izao very ianao raha tsy manao an'izao nefa n'izany zavatra rehetrarehetra zany atao mba himanipulena ny olona nefa religion sy fombafomba atao zany fa tsisy mavonjina ray ary dia izay ny afatra tiako resahana androany partagez vidéo ary haiko tena tsapako fa tsy malagasy tsy tia rova fivavahana andresahana dia tena hoe maro na namako ary maro torabato anahy fa tsy maninona mihitsy zany satria za tsy mitady 19 amin'izareo ary tsy mitady na dia hoe amin'ny Jesosy ary tsy fitadiavana 19 fa malahelo ny fo mahita an'le zavatra misy mirongaronga fiangonana ery apôstôly ry za tsy miala ny apôstôly mahazolona fa le hoe le izy raha mba atao fahitsiana tsy maninona fa raha indray le izy lasa fitaka misy fagagana epoko fa fagagana raha atao inona fa maninona raha miasa dia mandeha fiainana rehefa miasa ianao dia mitsabo tena tsara ianao rehefa misy marary fa tsy fisim-bola tsy manam-bola satria tsy miasa dia rehefa tsy manam-bola dia miomby ny aretina dia avy eo amin'izay tsy voatsabo tsony dia lasa be dia be ary za kokoa mahita fa ianao rehefa mino an Jesosy Kristy zany tsy mila mandeha ary ampanompon'Andriamanitra rehefa ianao vavaka ao anao dia ok na hoe a distance fotsiny ianao miteny indray am-panahinao hoe za io eto am-bavaka dia efa ok fa aza taitairiny olona amin'izao à gauche droite zao zay fa tapahako ny vidéo dia mirary soa daholo